hatramina hoe resaka hoe atavy zany ve no hanaratsiana olona izany tsy matavy am'izao. hatramin'ny resaka hoe hatavy ve izy tsikarana olona hoy ny filohana temerande olona Jeneraly Ravalmanina Resarina hoe Jeneraly Kapsily izay ary nametra-panontaniana izy amintsika rehetrarehetra hoe iza hozy izy tsy hatavy amin'izao fotoana izao, iza no tsy matavy amin'izao fotoana izao, ary valitsika zany fanontaniana zany fa hoe Nivoaka Malagasy dia matavy amin'ny fahantrana. Tenentsika indray hoe Nivoaka Malagasy dia matavy amin'ny fahantrana. Sarisary teny zany tenentsika zay fa ry zareo noho izany dia matavy amin'ny volam-bahoaka, volam-panjakana manko volam-bahoaka izay ao anatin'ny fahantrana lalina zay. Sarisary teny izay tenentsika zay fa mety tonga amin'izareo zany hafatra zany sy valifanontaniana izany. Ekena aloha fa hoe mety miaro izy amin'ny colonel Tahina satria anisan'ireo manamboninahitra ambony eo anivy gendarmerie-pirenena miisa telo manko nomena bonification d'ancienneté des ports de grade ny volana janoary lasa teo manko zany dia directeur de la police judiciaire colonel Ravalina Tahina zany na anisan'ny sitraka an'izany. Lieutenant colonel Raolijan Tojomalala sy lieutenant colonel Faneverson ny Mahary Ralaivy ary ny tena no nahazo an'izany nambara fa anisany nahavita andraikitra ny avaka teo amin'ny firenena izy ireo 5 no lavin'ny filakevitry ny ministra ihany kosa fa hoe fanesorana azy telo volana taty aoriana zany hita fa hoe nahavita andraikitra reo izy satria hitantsika manko ny colonel Tahina fa anisany olona nandray baiko zay aloha voalohany tamin'ny hitantsika manko fihetsiketsehana zay nataon'ny collectif de candidat reny hetsika fotsy reny fa anisany nanakasakana zay mihitsy manko mahatonga ny colonel Tahina nandraindraikitra fa ary Jeneraly Kapsily ny teny nanamavy fa hoe niaro namany zany izy. Tsy de valavalapatra zany tsika fa amin'izao fotoana zao ihany koa manko hitantsika fa maneho hevitra ny loholona Lalatina Alerte rakotondrava fa hoe raha misy izy manao tsy mety eo anivon'ny fiadina republika dia esorina amin'ny andraikitra fa aza sy ny tadam mihitsy tsy hoe akaiky ny filoha dia hoe arovana nefa efa manao ny tsy mety aza aleo tsy mifampiaro aro hoe samy mpitsara ohatra dia mifampiaro na samy administrateur civil aza na samy miaramila na samy zandary dia mifampiaro aro foana raha misy ny tsy mety ataon'izy ireny dia lasa mitady bouc émissaire zany any akafa. Tokony ialana ny corporatisme zay araka tenen'ny olona Lalatina Alerte rakotondrava zany. Mbola manana ambarapetsaka zaho amin'ny ity fitadiavana bouc émissaire ity fa aleoko aloha ity hafatra ity androany hoe azo amenavana ilay politika ny tsisy bedy fa mampalemy ny fahefam-panjakana izany hoy Lalatina Alerte rakotondrava zay fanambarana nataon'izay. Fa hitantsika manko fa ny araka ny vidéo ny biblibantsika voateo manko ny gouverneur ny faritra ny Lamanga anisany dia tsy manara-dalàna satria olona misy lelaka minono any Andrajoelina dia hita hoe miangavanareo solombavam-bahoaka na député mba hitsangana hiariny filoha-pirenena Andrajoelina. Mampametra-panontaniana zany tsika rehetrarehetra satria mialangalana zany hoe misalasala zany ny olona hanohana ny filoha-pirenena Andrajoelina amin'izao toedra raha misy iainan'ny firenena zao iarahantsika mahita zany ary iarahantsika malala. Tsy de valapatra ihany koa tsika fa amin'izao fotoana zao manko araka ny actualité malaza ihany koa ny faneho-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka honorable Fidèle Razanapira mahakasika ny faneho-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka lehibe ny mpanohitra sy tena andrena solonaiky fa hoe zaho izy tsy pelaka ekena zay zaho izy tsy pelaka fa mifiera izy zao manana hozatra manana maha izy azy anazy manokana. Iny manko dia niraisiny reto mpitondra reto hoe fitenenana zareo mahamahana zareo zany hoe misy PD misy pelaka zany amin'izareo ka raisiny zareo ho an'izareo zany zavatra niteneniny solombavam-bahoaka sy tena andrena solonaiko.
efa no mafisy ny vidéo ao anatin'ny fanokefitra nataony fidèle zanapera zay manko fa hoe efa elany io zavatra io ny alefa tena amin'ny antemeram-pireneny sy lombavamboako natao débat mahakasiky ny hoe resaka tolo-dalàna anekena ny PD na pelaka zany fa tsy nanaiky avy atrano manko maro anisa tao anatin'izany ka zany tenentsika teo na verimberitsika zay fa efa ny biblivantsika zany tamin'ny vidéotsika hoe tsy voizao any ny zavatra ty no ny poitra no ny tenenina pelaka misy pelaka ao na misy PD ao fitondram-pandrakana na misy mafia fa efa ela fa noho ny hoe sy teny tenan'iny zany dia raisiny reto mpitondra reto valina ary raisiny zareo hoe ry zareo no tenenina zany fa hoe mamana zany zareo tenenina zany ka misy vidéo ity arahantsika fanokevitra nataony honorable na solombavamboaka fidèle zarapera zay fa hondao ary jeretsika fa azadino hatrany tompolahy sy tompoko vavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire fa atsika matsaratsara zavatra anisy chaîne YouTube vaovao Malagasy izay ndao ary arahantsika zany vidéo zany ny merera rehefa nahita nyty zavatra ty samy manany ambaniny koa io zay ve mahatonga anazy hoe nidina ambany le teneniny sy teny le fanerana ve zany nidina ambany zavatra teneniny sy teny de tsotra afaka lefatsika rehefa aveo atao profiny zany de ozy izy hoe za tsy pelaka za ozy inona mampitsemboka anareo nefa izy tena no teneniny gagan'le mizay manina moa le amin'indra zany miteny fa nga izy niteny anao sa niteny an'izy ka hoe nidina ambany zany ozy izy niteneniny zany izy tenany za ozy tsy pelaka za tsy sarim-bavy fa izy tsy miteny irakoty pelaka na irabe sarim-bavy tsy niteny zany izy ka za ozy za sy teny ra soleko zany io teniteneny io za tsy pelaka za tsy sarim-bavy ary za ozy fiera ma pehozatra na koraka ty inona ao anatin' zany no mahatonga ny fanoerana eto Madagasikara lasa nidina ambany olo anankiray milaza ny toetoetrany satria eto amintsika ne misy pelaka eto amintsika ne misy sarim-bavy sa afaka miteny ministry ny serasera hoe tsisy pelaka eto Madagasikara tsy haiko zaho tsy tahanono tsy tahanono ao fa isy teny miteny hoe zanke ozy izy tsy pelaka zanke tsy sarim-bavy donc fiera za ama be ozatra na izy no teneniny ny tenany sa ve nareo mahatsiary voatonona ao anatin'izany manahirana le izy raha matoministra fa raha ohatra ka hoe mitoetoetra n'olona anankiray zay teneniny nola zay nareo fa mampidina ny satany fanoerana na ny lanjany fanoerana gaga ihany zahay hoe fa nga ianareo mahatsiary tena voatonona ao anatin'le izy de mitsemboky nareo mipelaka misy sarim-bavy misy fa tsy haiko any aminareo ka misy apetrako le fanontaniana ohatra tsy mahita aloha fa tsy haiko hoe sao de mahita nareo any aminareo any misy de taitra nareo fa zany ohatra tsy mahita any aminareo any misy an'izany ohatra ny tsisy an'izany any aminareo any ohatra ny tsisy ka tsisy sarim-bavy any aminareo tsisy pelaka any aminareo tsisy ka normal be daholo olona tsisy olona normal be daholo de manina nareo no mitsemboka ao anatin'le izy hoe lasa lazana rehefa nidina le ohatra nidina izany hay ina zany marodefy zay ve zany marodefy andrefetana na refesana ny fidinan'le adevitra hoe rehefa miresaka pelaka raha matoministra mbola tsy député anao fa tamin'ny mandanay teo aloha tao ny adikevitra tao anatin'ny assemblée nationale io resaka fitovinjo amin'ny zavatra io amin'ny approche hafahafa io nisy SMS misy tamin'izany nalefana tompona andraikitra tamin'ny député tsirairay mba andany any olala zany tsipaka tamin'izany natsanga tamin'ny ministra tamin'izany ministra Irma mitondra ny débat io tao amin'ny assemblée nationale contre tamin'izany fotoana zany adihevitra be hoe niakatra ny fiangonana rehefa avy ao tena tatara sy géographie teto amintsika le izy ko manina ny androany niary nareo tamin'izany fotoana zany ko androany nareo lazainareo fa midina sy mirefarefa le izy rehefa lazaina fa hoe pelaka andresahany sy tendranena soleko de midina ny débat nefa tamin'izany ary nakarina lapa tao anatin'ny teny meram-pirenena io resaka io ary narovana mihitsy zany lalàna zany nampanatsompanina Kristina Razana masoa mihitsy tamin'izany fatan'izany azonareo antaniana izy raha ohatra ka tsy mino koa nareo fa narova ny fanjakana tamin'izany fotoana zany io resaka io
niakatra amin'ny fiangonana zaka nampiakapeo tamin'le de niakatra koa fiangonana reo aveo de nisy an'ty resaka tantara geografia de androany koa misy tantara samy kotony de tsy naharaka an'le film tamin'za karany rehefa nisy an'zany tao way de androany lazainao fa midina le débat rehefa ohatra ka miteny sy teny hoe zany ozy ny teneniny misy ny teny hoe nareo e raha ny teny izy hoe nareo diso izy izy honorable zafady tsisy an'zany am'ireo diso ianao fa izy tsy ny teny nareo fa izy ozy za ozy tsy pelaka izy tsy ny teny nareo tsy pelaka fa ny tena ny teneniny he za ozy tsy pelaka sady sarim-bavy de inona zany mampidina fa za ozy fiera alefatsika le teny be ozatsy jasy anamarina antsika an'zany fa zay ny zavatra teny hoe nanondry tena mihitsy izy hoe zanke ozy le izy fa tsy ny teny izy hoe nareo e za ozy andaoany za sy teny za tsy pelaka za sy teny za tsy pelaka sady sarim-bavy kafera manana ozatra raha misy olona tena hoe fa mazava tsara zavatra teneny za no teneny za ozy za sy teny za tsy pelaka za sy teny za tsy pelaka sady tsy sarim-bavy sy nanonona anareo mihitsy ina mampitsemboka amin'nisy le serasera am'zany raha ty le olona miteny anazy ny tena ny teneniny ane way raha miteny izy hoe anareo tsy mampiatra ny resaka décentralisation zangy anatin'ny émission anankiray sa roa sa telo tieto ny resaka foana hoe zao ane voasoratra ao anaty lalam-pandrenana reto avy ny rafitra ao anatiny eo am resaka décentralisation tsisy nataony andro radio le